manamboatra ny radio feno manioanao amin'ity alina ity ny fizarana voalohany amin'ilay tantara mitondra lohateny hoe RANOMASO MENA asasoratra Simone Menjanahary. Eo amin'ny lafiny teknika ny namana Fisterandemiady, fanatotosa Simone Menjanahary, nanampy teo amin'ny fanatotsana Gasy Rakoto. Ho velominy ireo mpilalao tantara rehetra eto amin'ny radio feon'i Mania. Oui, monsieur Johnson ihany tompoko mihaino anao. Miarabanao tompoko, azafady fa mila anao ivoromaika izay. Dia aiza ny fotoana tompoko? Aty amin'ny fobetsika ka. Eny ary tompoko fa ho avy ihany azo dia zao ihany. Tsy mitondra olona ianao a? Ihany tompoko. Efa tonga daholo? Bon, araka ny fivoriana izay natao farany dia androany izany no hanendrena ireo chef de mission hitarika ny hiraka amin'ireo firenena afrikanina hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity. Efa tsy akanto mihitsy hatramin'izao ny antso telefona azonay avy amin'ireo filoham-pirenena izay mbola maniry latsaka ho fidiana. Anisan'izany ny filoham-pirenena ny Maliana Ibrahim Boubacar, ny ao Senegal Andremato Macky Sall, ny ao Zimbabwe Andremato Emerson Mnangagwa, Cameroun Andremato Paul Biya, ny amin'ny RDC ny République démocratique ny Congo Andremato Joseph Kabila. Toy izany koa ny any Madagasikara. Ka toy ny fanaontsika dia isika ato amin'ny vondrona Européenne na ny Union Européenne no manome ny chef délégation amin'ireo firenena sasany aty Afrika, ary anisan'izany Senegal sy Madagasikara. Ka rehefa natao ny fanadihadiana rehetra sy ny famakafakana antraika fanananareo dia nanapa-kevitra izay fa ianao Monsieur Johnson no hitarika ny délégation any Madagasikara. Manana olona roa ianao miaraka aminao avy aty fa manampy anao kosa ireo solon-tenantsika efa miasa any. Ny hevitra ary Monsieur Johnson? Tsy manam-pandavana tompoko fa miandry izay baiko siraka mpanaovanareo satria tsara ny fiaraha-masantsika tamin'ireo filoham-pirenena voatononako teo ireo, indrindra ihany koa tsy voakitika ny tombontsoantsika tamin'ireo sehatra maro. Noho izany dia manao izay fomba ahafahantsika mitazona azy ireo amin'ny toerany no mety amintsika, fa na izany aza dia mitondra fahazon-dalana ho mpanara-maso ny fifidianana ihany nareo any. Ary rehefa nifanaiky ny firenena mpikambana rehetra fa ianao no mitarika an'izany, tsy miverina ianao raha tsy vita ny fifidianana ka mitondra ny tatitra fahalanina izy ireo. Mazava monsieur le SG. Fa ny fomba hanatanterana azy no sisa, fa vao mialeto ianao dia fa misy ady ny toromarika omenanao ary ifandray amin'ireo tompona andraikitra rehetra ny atoerana ianao. Raha ny vaovao azonay mantsy dia mafimafy ny etsika ataon'ireo mpanohitra ny atoerana ka mila mitandrina tsara nareo mpanantanterana ny asanareo. Mazava tompoko. Toy izany koa ianareo rehetra délégation any amin'ny firenena voalaza teo ambony teo ireo, tadidio fa ankoatra ny volantsika omena ny hoanana azy ireo dia betsaka ary mihoatra lavitra noho izany ny volantsika miasa amin'ireo firenena ireo. Ka raha sanatria tsy tafaverina amin'ny toerany intsony ireo filoham-pirenena voalaza teo ambony teo ireo dia very fihinanana tanteraka tsika ary faty antoka ho antsika izany mifarana amin'ny fevriana. Manao nareo tompoko? Manao ianao mademoiselle Lespe? Efa voninandray nareo ny filoham-pirenena sy ireo mpiara-miasa aminy tompoko. Afaka mandroso nareo? Misaotra indrindra mademoiselle. Monsieur le Président, ireo mifahintsika tompoko. Misaotra anao. Manome voninahitra anao monsieur le président. Monsieur Johnson, chef de délégation ny vondrona européenne hiara asa aminao amin'ny fanatanterahana ny fifidiana eto aminareo. Izy kosa no monsieur Frank, responsable informatique, ary farany mademoiselle Claudia, responsable communication eo aminay sy ny any amin'ny fobenay. Misaotra anao, mandrosoa ary fa ampahafantariko anareo ireo mpiara-miasa sambo.
Izy no premier ministre lehibe ny gouvernement, izy kosa no filohan'ny Sénat ary izy no filohan'ny ANP. Dia ireto kosa no mpanolotsaina ao amin'ny présidence sy mpikambana ao amin'ny gouvernement. Ho antsika mpiara-miasa kosa dia izy no lehibe an'ireo mpanara-maso ny fifidianana izay atao eto amintsika. Izy mianadahy reto kosa mpiara-miasa aminy. Mahazaho toerana ary nareo telo mianadahy. Arak'izany dia isy ny dinika kely rahantsika amin'izy ireo mialohan'ny iresahana amin'ireo mpanao gazety. Omenanao ary ny fitenenana Monsieur Johnson. Misaotra indrindra Monsieur le Président. Tonga eto tokoa zahay ary misaotra amin'izao fandraisanareo anay izao. Araky ny irak'izay nampanaovina anay dia tonga eto zahay hijery ny fisotro ny fifidianana izay ataonareo afaka fotoana fohy. Andraikitra hosanay amin'izany ny fanaraha-maso ny hosoka mety hisy mialoha, mandritra ary aoriana amin'ny fifidianana. Satria firenena mahaleo teny nareo ary mandala ny demokrasia dia tsy misabaka amin'ny fiandrianan'ny firenenareo zahay. Saingy tsy maintsy hozaray kosa ny fiarovana ny safidin'ireo mpifidy eto aminareo. Tsy andanina amin'izana amin'izy zahay fa izany no mpanara-maso ihany. Tady teo anefa fa matoa zahay mijery akaiky izao fifidianana izao dia satria mampiasa vola eto aminareo ny firenena maro ao anatin'ny vondrona Europiana izay naniraka anay. Mbola isy ho avy hanampy anay koa anefa ny avy ao amin'ny MENA sy ny vondrona Afrikana ka ny fanirianay dia mba ho fifidianana milamina sy hoekeny rehetra no ataonareo. Misaotra tompoko. Misaotra anao amin'izany teny feno fanomeza tokony ataonareo izany. Manome tokony tenako sy ireo mpiara-miasa amiko fa ezaka noho ny asa efa niarahantsika nanomboka Monsieur le chef de mission ary manantena fa mbola andresy amin'izao fifidianana izao. Misaotra anao Monsieur le Président. Miandry izay toromarika manaraka tianareo atao ary zahay. Raha ampitso maraina no iaona amin'ireo mpikambana ao amin'ny braomaly io tena misahana ny fifidianana. Aorian'izay kosa dia isy ny conférence de presse iarahana amin'ireo mpanao gazety rehetra ka eo no iresahanareo sy ilazanareo ny iraka ataonareo aty aminay. Misaotra tompoko. Everiko fa efa mazava aminareo ny zavatra rehetra. Tena mazava Monsieur le Président. Manasa antsika rehetra ary mba hiara-hiara hetaheta amin'Andriamatoa Filoha efa vonina tsy anefitra ilana ato izany. Manolotra ny fiarabanao atsika tompolasy tompo vavy manaraka ny vaovao eto amin'ny télévision Mpanjakana. Mbola ny raram-pifidianana trany aloha no hanomboantsika ny vaovao. Fantatra ary fa tonga eto amintsika io maraina io ireo iraky ny fianakaviam-be iraisam-pirenena miisa 3 izay tarehan'Andriamatoa Johnson Briand anara-maso ny fifidianana filoham-pirenena eto amintsika izay atao afaka fotoana fohy. Tao aorian'ny fahatongavany teny amin'ny seranam-piaramanidina dia niraisy ny filoham-pirenena tao amin'ny lapam-panjakana fiasana izy ireo izao tolakandro izao. Dinika momba ny fanaraha-maso ny fizotry ny fifidianana no niarahandreo tota. Fantatra fa hiara-misakafo amin'ny filoham-pirenena ireo delegasionna ireo anio hariva. Ankoatra ireto solotena telo ireto dia mbola hiampy 20 izy ireo no tonga eto amintsika hiatrika izany fanaraha-maso ny fifidianana izany ka hiparitaka any amin'ireo faritra sy distrika maro manerana ny firenena. Ankoatra izany anefa dia mbola manohy ny fitetezam-paritra hatrany ireo kandida rehetra manao izay handresena latra ny fifidy amin'izao fampelezan-kevitra mialohan'ny fifidianana izao. Izay ary no hamaranana ny vaovaontsika ka hanomezako fotoananao indray ho amin'ny manaraka. Veloma tompoko. Aiza foana izany olo izany Monsieur le protocole. Fa inona nefa ny mahamaka anao?
Ato amin'ity hotely ity no ivatanandry zareo. Olona ambony sady manakajany no landasantsika ka tsisika indray no andeha hibaiko azy. Andrasantsika eto izy na mifiry na mifiry. Fa inona moa zany niraka tena ataon'izy ireo eto amintsika? Ay, zary ianao zany. Anara-maso ny fifidianana no dian'ny zareo aty amintsika. Dia inona ny andrasantsika an'izany? Indrindra izao iandrasantsika azy izao? Fa adinao ve fa ny tenako no miany amin'ny fenitra ao amin'ny présidence. Ka inona no ametrahana fanontaniana toy izany amiko? Miala tsiny ary, fa inona ary matesanao amin'izany? Ka raha miresaka mba dinio ihany izao tenenina rangaha. Dia hoaintsika izany izy ireo rehefa eo? Ho any amin'ny vaomera misana fifidianana. Fa ahoana marina tokoa aloha ity vaomera ity protocole? Fa ahoana izany fa tsy azoko. Ka tena mahalasa ny saiko ihany io trano ipetrahan'ny zareo io ko. Fa maninona? Ka mbola faritry ny lapa-panjakana anie ity trano ipetrahan'ny zareo ity e. Dia maninona na ity amin'ny lapa aza? Ka izany ve tsisy baiko mba tia avy any amin'ny filoham-pirenena ihany? Zao tsy misy idirantsika ny amin'izany na azy io na tsy azy. Izay mbola ipetrahantsika eo amin'ny toerana izao niketsika. Avelao any aloha izany fa efa reto ry zareo. Asa be resaka sao sahirana eo ianao Izay baiko nomenantsika ihany no tanterahana. Ok. Manao any nareo? Miala tsiny fa somary taratara kely. Tsy maninona izany. Mba nisoratra anaty fiara dia andeha isika. Misaotra ary. Fa ahoana izao sevo? Inona no tianao lazaina? Ka tsy lapa-panjakana ve ty andehanantsika ity? Tsy misy idirintsika izany. Baiko ny atsika dia izay ihany. Ka tsy mety kory izao ka maninona no ety zareo no miasa? Tsy misy idirantsika ho azy zany. Ampanginy fotsiny vavanao dia izay. Mandroso ary tompoko. Manaona anao monsieur le président? Manaona ianao monsieur le protocole? Ireto ary ny vahiny izay aona aminareo. Izy no monsieur Johnson, chef de délégation ny mpiara-maso fifidianana eto amintsika. Izy kosa no monsieur Frank, mpiara-miasa aminy. Ary izy kosa no filohan'ny vaomera misahana fifidianana. Faly mahafantatra anao izay monsieur le président. Toy izany koa ny tenako monsieur Johnson. Faly mandray anareo tonga soeto aminay. Satria moa resaka tsy azo atrena ny fanaovanareo dia andrasana eo ivelany nareo tompoko. Misaotra monsieur le protocole. Andao ary mandroso fa efa daholo ireo mpikambana rehetra isahana ny fifidianana. Eny ary, misaotra tompoko. Tena tsy mazava amiko sefa ny asan'ity komision ity Finona foana izany Frank raha nandinika tsara ireny resaka ny fanaovana tao ireny sika sy raha nanaraka tsara ny fampahafantarana dia ohatra olona manana fifandraisana amin'ny filoham-pirenena daholo ny mpiasa ao na le olona miandraikitra ny informatika aza dia voalazan'zareo fa avy nakaiky ny filohan'ny sena koa. Dia midika inona nefa izany? Sika tokoa moa mpanara-maso marina fa tsy miditra lalina. Amiko dia misy dika mibetsaka amin'ny mety fihodinan'ny safidim-bahoaka ireo olona ireo. Rehefa nanontaniako zareo tao hoe mba misy olo tena mpanoatra ve dia nandary zareo fa tsy misy. Ninona fahaizan'zareo mangala bato dia tsy havitan'izany akory ireo Fa ahoana hoy ianao? Rehefa nijerevako mantsy dia efa misy bureau de vote fictif ao. Tsy efa ho 2 arivo ve io? Ka aiza nanaovany an'izany? Tsy maintsy ampiasaina any amin'ny toerana nanaovana fifidianana anie ny vokatry ny fifidianana ary Frank. Fa na izany azy tena manahy aho ka. Dia aiza moa izany izao no alehantsika manaraka? Hiatrika ireo mpanao gazety sika ka. Izany no mamaly ny fanontaniana petraka izy ireo fa akoa kosa ianao andrainao fotsiny.
ka aza mamaly an'izay fanontaniana tsy tokony ho valiana ary ianao fa ndrao mamandrika atsika. Ampahafiry nataontsika ty ry Frank ireny aza firenena milaza azo matanjaka sy manaja ny demokrasia vitatsika ny mampisangodina azy ka zay firenena kely tsy mankaizy ty indray ve no ahoana tsara hoe sefo Frank lasa oatra manahirana any miara-miasa aminao inona foana zany fanontaniana isaky ny hetsika zany okary fa tsy hiteny tsony aho raha mbola manelingelina ny fomba fiasako sy ny iraka nampanaovina ahy ianao dia angatahako iverina moto fa manahirana mazava sefo nanahoana izy tao lamina tsara ka okey tsara zany zao amonjy ny valanesaka ataonareo amin'ny ropano gazety indray zany sika zao manao monsieur Frank mandeha tsara atreto aloha sady aza dia makalagy loatra fa zay iraka nasaina tao ihany natao mazava zany ka izay kosa tsy hanao izay iraka tsy nampanaovina anay fa izao monsieur Johnson ho any amin'ny hotelinareo aloha sika hitondranareo isakafo sady aleo isolo fanamiana fa tsy dia mety loatra amin'ny firesahan'ny mpanao gazety ty manao costard ty tsy olon'izany efa misy t-shirt anaovanareo avy amin'ny commission ato ka ay tsara zany da amin'izay ary sika ndefa taraiky miala tsiny raha mandray fitenenana kely satria mahatompona andraikitsy ny ary fenitra ny tenako ao amin'ny présidence dia raisiko voninahitra ny mampafantatra anareo reto vahintsika reto izy no monsieur Johnson lehibe an'ireo iraka ho mpanary-maso ny fifidianana eto amintsika izy kosa no monsieur Frank mpiara-miasa aminy tsara ny milaza aminareo mpanao gazety sady natrehanareo raha teo kosa zany fa efa tafahona tamin'ny filoham-pirenena sy ny lehibe ny gouvernement izy ireo anykeo maraina kosa no niaonany tamin'ny voambera manokana amin'sahana ny fividianana eto amintsika ary izao dia ianareo mpanao gazety no iresaka aminy izay ngamba no anjara fitenenako ka dia mihetsika azy ireo ary ny fitenenana rehefa vita izay ambarany dia afaka mametraka izay fanontanianareo tia napetraky nareo omenanao ary ny fitenenana Andriamato Johnson arak'izay voalazan'ny protocole teo izay dia tonga eto aminareo izay ara-iasa aminareo ary anao izay fomba rehetra hampanjakana ny fifidianana madio sy mangarahara ihany koa anao izay fomba rehetra hanarahana maso ny fandehan'ny fifidianana tsy ho vitanay rery anefa izany fa tena ilainay tokoa ny fanampiana avy aminareo mpanao gazety koa iara-iasa sika anao izay andavoriarena ny fifidianana eto aminareo misaotra indrindra tompoko mazava izay voalazany teo izay izy ary no ametraka fanontaniana omenanao ary ny fitenenana mba milaza ny toerana iasanao sy ny anarany misaotra tompo fanontaniana tena iasa mahitsy sy ampihatra ny fahamarinana marina ve nareo izany no atongavana eto ary manome toky anareo izay fa vitanay izany voka-pividianana ekeny rehetra no tsy maintsy avoaka eto sao dia mba toy ny taripaty vilam-bava ihany zao ataonareo zao tompoko monsieur le protocole ahoana izay monsieur Johnson inona moa no tia nolazaina amin'izany hoe mpitaripaty vilam-bava izany aleo aloha no antsika hatramin'ny farany izay lazaina okey toy izy nitianao lazaina amin'ity hoe mpitaripaty vilam-bava ity satria hafa ny lazainy vavanareo nefa hafa ny tondro ny tananareo kinona nefa no tsy tianareo mampioraka anareo protocole inona no dika norakoraka tsy faly aminay ve ny mpanao gazety oka mba natra olona kely isika fa tsy toanareo mpanao gazety angery eo azafady mademoiselle inona no tianao ambara fa toa tsy faly aminay nareo tsy hoe tsy faly aminareo izay tompoko fa ahoana moa no inonay fa tena hanao ny asanareo akitsy-po ianareo kanefa na ny t-shirt anaovanareo aza jereo fa ny t-shirt natokana anaovan'ny filoham-pirenena propagandany izao ve tsy midika fa hiasa ho azy nareo fa izay vahoaka fotsiny no rebirebena amin'izany fanaraha-maso izany Frank marina ve zany tena marina izany monsieur le protocole ahoana izay monsieur Johnson maninona moa nareo no mampizabaka esoranky any reto dia aiza ny kostarako teo
misy efa ako hiala tsiny kely sika miala tsindrina tamin'ny tsy fahafantaranay ka nanaovana iny tiserta teo iny afaka manao impantanina nareo tompo misaotra tompoko raha tena mpanara-maso marina nareo a mba azonareo lazaina eto ve hoe iza no miantoka anareo amin'ny fotoana hijanonanareo aty ny hotely ipetrahanareo sy ny sakafonareo ny fiara mitondra anareo mivezivezy ihany koa izahay ihany ka fa hoana raha ny zavatra eto marinomasonay mantsy a dia voalaza fa ny filoham-pirenena daholo no miantoka an'izany afaka manome profo ve ianao eny tompoko indromeko anao ny photocopie tsy izany no valanesaka atao eto fa hajanona ihany izany resaka fividanana no eto azafady monsieur le protocole aza vokisanareo rezatra ny vahoaka mody lazaina fa mpanara-maso nefa olona vao mainka andetika ny firenena amin'ny fanamafisana ny alabatoka asainareo atao aza no asainareo tonga aty faharoa raha tena mpanara-maso marinareo mba fantatrareo ve sa hodinareo tsy hita fa ao amin'ny lampany filoham-pirenena ny eny miasa ireo voamerana tokana isana amin'ny fifidianana e izany ve tsy midika fa izy ihany no mibaiko an'ireo ka hanao izay hampandrisena azy fahatelo sady farany na reny tiserta anaovanareo teo reny aza dia efa midika fa hiasa ho azy nareo ary ianao izay hampandresena azy ihany koa nahoana izay ny rebirebena fotsiny amin'izany fanaraha-maso fifidianana izany nefa ny zavatra rehetra ataonareo aty aminay aza efa voalamina mialoha daholo tena mandainga ianao mpanao gazety mpanaratsy fanjakana nareo mihitsy ny tena mpandainga manao izay fomba rehetra mbola hijanonan'io mpitondra io amin'ity fitondrano ity ka mba hifanaja kely sika mademoiselle tsy mpanao gazety toa anao io ka marina izany e nahoana ny fahanana lainga ny vahoaka rehefa misy fifanarahana ataonareo any dia ataovy any ambadika any fa tsy izay mihitsy ny rebirebeny eto tena manivanivanay loatra reto mpanao gazetinareo reto protocole zala mpitandro ny filaminana mba voakely any kalakely io fa ho sahiran'io raha mbola mitoetra zavatra taon'izao fa inona ny antonondrana tato sa tsy mahataty ilazana amin'ny marina ve nareo andao mademoiselle voky ianao mialonareo e fangahana angalatra sana anao ratsy no sainareo voky andao voky sao sahirana eto ianao antoany io dia tazony amin'ny violonnareo any dia raha riva voalefasy mody sevo soa dia tsy mety kosa zao mbola mamerina farany aminao franka manginy ianao ka mpanao gazety any entiny zareo iny fa tsy olotsotra kory ahoana no azantsika raha mivoaka gazety zao tsy raha rahako lety zany bon ilaozako anao fa andeha hamonjy azy tsy mety amiko zao azafady aza entinareo any izy fa ahoana tompoko avy alao izy resaka amiko fa tsy mety zany mpanao gazety ampidirina violon zany ka baiko ny anay ramse ka nabaiko aza no azonareo mba jereo azy tokony hotanterahana sisy tokony tanterahany le like repoko nama fa za mandrebireby le aza io dia ataovy amin'izay anaovanareo azy ihany tsy olana amiko na hotezitra aza nareo ny aso amin'ny firenenareo ane no ataoko ilandreo ve nao lala izay asomy firenena mihoatrany anay fa aza be resaka eo mahapalahelo anareo diny tsara zava-misy eto aminareo dia ho hitanareo hoe aiza ny tena marina tsy raha rahako fa inona ka inao narahanao ay aty mila miresaka aminao mademoiselle tsy mila vazam-pandrebireby ny saim-bahoaka tsy toy izany mihitsy mademoiselle na dia vazaha aza tonga eto aho tena hiasa ho an'ny vahoaka aza mandainga e fantatra mpanao gazety daholo any eny fifanarahana rehetra ataonareo amin'ny filoham-pirenena vao mikasa hirotsaka ao fidiny io tena tsy fantatra izany mademoiselle niraka ataonareo aty dia vao mainka manamafy ny ipetrahana eo amin'io fitondrana io satria mbola tsy vitany ny fifanarahana ny rahanareo nanao sy nita amin'ireo patronareo izay naniraka anareo donc mila verineo izy mba hitohizan'izany tena marina maizina amiko izany vao may tena tsy fantatro any aminareo ve tena mahaleo tena ny komision misahana amin'ny fifidianana sa mbola miakina amin'ny fanjakana soroko aminao mademoiselle fa tsy azon'ireo mpitondra andehanana mihitsy ny toeram-piasana izy ireo hitanao izany nefa eto aminay voalaza fa efa nitsidika azy ireo nareo dia aiza ny birao mpiasandry zareo
eny amin'ny lapany filoha. Hitanao zany ka efa mba niteny sy nanao fanamarina amin'izany ve nareo? Mariny zany, tsy mbola nanao zahay. Ka inona no ilananareo aty? Zany le voalazako teo fa mandrebireby ny vahoakanay fotsiny nareo, sy miresaka fa tsy izay azon'ireo mpaniraka anareo, ary tsy miasa fa tsy izay azonareo tompontsoa ihany koa. Mafy loatra zany teninao zany mademoiselle. Matokisa anao fa tsy azon-zareo amin'izany zahay. Tena hiasa sy aneho fahamarinana no ahatongavanay aty aminareo. Ho hitako eo zany. Zay fa lasa? Andraso aloha e. Inona no mahamaika anao? Tsy miresaka amin'ny vazaha-mpambotry ny fireneko aho e. Mody mpanaramaso aho mpanaramaso nefa hanao izay hampiady anay fotsiny. Mire! Tena lasa izy marina. De inona nataoko? Fanakaiza koa tsy le vazalahy iny teo lasa nanenjikely le kialakely mpanao gazety iny ihany izy. Ka inona tsy nisakana ny lahy azy? Ty koa tena bandy midororo. Ka izy ary tsy mety sakananako, sady le ry koa hitako hoe tara amin'iny sipakely iny aza mitsalotsalo eo lahy. Tompona andraikitra amin'iny sika raha misy mahazo azy any. Ka mandehana jereo any Tena jango tsy miara-miasa amiko tsony lahy raha vao mbola amin'toy izao Monsieur Franck. Monsieur le protocole, fa hoaiza ianao? Hitady anao ka andeha hoaiza andeha hoaiza. Fa sao heverinao fa ho vereto ary andraikitra sarotra anie no nakiny filoham-pirenena aminay aminareo lahy ka nahoana anao sainao isainana toy izao zahay? Monsieur le protocole, ahoana izay? Rehefa mandinika aho ohatra marina ihany reny voalazan'ireo mpanao gazety teo reny Tsy misy marina zany. Andao dia efa ndrava ny conférence. De ho aiza zany zao tsika rehefa avy eto? Aterina any amin'ny hotelinareo nareo. Ok. Frank, fataiza ianao? Andao amondy ny hotelitsika tsika fa mandreraka ty. Ianao no teo andrera-tena any. Efa niteny taminao fa izay baiko asaina ataotsika ihany no ataotsika. Ianao mbola mitady zavatra sarotra foana. Marina zany. Mandroso anaty fiara dia mandeha sika. Fa inona no mahalasa sainanao ry Frank e? Tena tsy mety zao asa ataotsika izao sefo Fa inona no tsy mampety azy? Lasa manome vana ity fitondrana ity fotsiny ny asa ataotsika. Ka na izany na tsy izany dia izany no mitarika anareo aty. Izay lazaiko ihany no tokony ataonao. Zany dia ho hitantsika eo zany. Tena mila miverina ny tandrazana misy ianao fa tsy mila miady aty sika ry Frank Avy ireny fa tsy olana amiko zany. Dia mampilamina ny sainao sy ny feon'ny fieritreretanao ve ny mahita an'ireo firenena afrikanina marobe tsy mba mety stabla mihitsy ny fireneny sy ny fiainan'ireo vahoaka ao aminy? Inona lesy ny raraiko an'izany? Ny anjara asako dia manao izay ampitomboana ny renivolan'ny patroko miasa aty sy ny miaro ireo mpitanindrazana aminy tsy tsisy hamono aty. Ary ny tena marina Frank raha stable ity firenena ity ka mandroso ny vahoaka ato aminy dia tsarovy fa tsy ho azonao ambakanyizany intsony ireo. Raha fantatra izy ireo fa misy tombontsoantsika goavana be ato ary dia hanomboka handahantsika izy ary mety hivadika amintsika mihitsy azy. Dia nahoana nefa raha ohatra hoe tonga amin'izany izy ireo? Dia aizy indray no ampiasantsika ny volantsika. Tena tsy mba mandinika ianao ry Frank ny arenakibon'ny tany, ny arenan-dranomasina, ny bois de rose, ny volamena, ny omby, izany rehetra izany eny fa isika daholo Tena tsy misaina ianao. Raha fantatra fa izany no iraka nampanaovina antsika taty tsy nandeha taty mihitsy Ha! Inona no ivakiko lohan'izany? Izany no misy nampanaovinay aty. Mety aminao zany tsara. Tsy mety aminao kosa zany tsy raharahako On verra. Monsieur le Président. Mila nareo aty amin'ny braoko raha mipitsy maraina. Fa misy inona tompoko? Misy resaka somary manahilana ka ilaiko ny hevitrareo. Eny ary tompoko. Dia amin'ny firy? Tonga makanareo eny ny protocole amin'ny olotolakandro. Voaray Monsieur le Président. Mandra-piona ianao. Mandrosonareo tompoko? Misaotra mademoiselle. Efa nanafatra Monsieur le Président fa miandry kely azy nareo mbola misy resaka ifanaovantsareo vetivety mantsy. Ok. Eny ary mademoiselle.
Ilaozako aloha nareo fa tonga dia mamonjy anareo izy rehefa avy eo, Fa inona hono ny antsoina antsika sefo? Ka raha fantatra ve tsy efa nambarako taminao ry Frank e? Ka aleo aloha hamonjy toilette vetivety. Ary aza ilana ianao fa sao tonga eo ihany izy. Tsy ela ka. Azonao tsara ve zany e? Voaraiko monsieur le président. Na atao izay tsy araikitra an'io fifidianana io, na atao izay andresentsika premier tour. Ahoana nefa ny mety ahavitantsika an'izany monsieur le président? Efa misy candidat maromaro nasaina hanao fanambarana ny anemorana ny fifidianana any. Ary nisy ihany koa ireo nasaina nametraka fitoriana fa tsy nanara-dalàna ny didim-panjakana iantsona ny mpifidy hifidy satria tsy navoaka ho rembahoaka tamin'ny aina amanjerim-panjakana sy tamin'ny gazety-panjakana. Ka raha tsy manaiky an'izany ny fitsarana dia ahoana? Efa nresahako ry zareo ny anafoana ny didim-panjakana io e. Ka raha sanatsika tsy toditsika io tetika voalohany io dia tsy maintsy miditra amin'ny plan B tsika. Izany hoe amboarina dia ny meloa ny résultat ka atao 70-73% ny vato azontsika amin'ny premier tour. Fa inona zany resaka henoko izany? Tsy feon'ilay président ve zany? Andraso hoe henoko etsy amin'ny varavarana etsy sady jereko hoe iza no miresaka aminy ao. Tena sarotra izany monsieur le président. Ambony loatra izany pourcentage izany. Sady ahoana nahafahantsika heritreritra fa hanaiky an'izany vahoaka mpifidy? Efa niteny tamin'ny talian'ny onjam-peo-mpanjakana fa asiana karazana sondage matetika ao amin'ny radio zany sy ao amin'ny télé dia isika no lazaina fa mitarika. Midina tsikelikely io sondage io ary ataotsika hoe 53% izy any amin'ny farany dia vitatsika premier tour io. Dia hanaiky an'izany ve nefa ireo mpanara-maso e? Efa nampetsoko ao ry zareo zao e. Tsy maintsy manaiky izy, raha tsy izany dia roatsika hiverina any aminy any. Sady ny tena marina ny hoe fombatsika izy ireo e. Zay zany ny tena marina amin'ity mission mpanaovina anay ity. Grave be zany. Fa tsy miresaka amin'io ve ilay lazaina fa fianakavian'ny foloan'ny Sénat? Ary tena izy zany no mikirakira ny informatika amin'ity voamera manokana amin'ny sahana fifidianana ity. Zay fa jereo izay anaovana azy a. Tsy maintsy vitatsika ny anankiray amin'ireo. Mazava aminao ve zany e? Eny ary monsieur le président. Zay ary fa andeha hamonjy an-dry zareo fa mety efa ao izy zay. Eny ary tompoko. Iny fa andeha. Aleo miala eto fa sao tratra ny eto. Fa taiza foana eo Frank e? Tena misy resaka grave be ao sefo a. Fa resaka ino na ary taiza koa no nandrenesanao an'izany? Le tompony andraikitra ny informatika ny voamerany misahana ny fifidianana sy ny filohany no resaka ao e. Dia maninona? Tena mikerika zavatra sarotra mety hiteraka korotana eto amin'ity fireneny ity mihitsy ry zareo. Satria lasa mihaino resak'olo zany no nataonao tany. Mampiadranao anie zany ry Frank e. Tena manahy a. Ary na isika aza mety ho sahirana voatava voakety raha sanatrika tanteraka izay eritreretin zareo atao. Mangina ianao, areko mba hiandra pitoniana. Filoham-pirenena ange indro Frank fa sao heverinao fa izy. SP efa tonga ao ry vahintsika. Ento? Tsy mandray olona mandra-piresako amin'ny zareo a. Oui monsieur le président. Efa ato nareo. Miala tsiny fa somary nampiandry kely a. Manahirana ty fanomanana fifidianana tiako. Tsy maninona zany tompoko. Menanao ary zahay. Zaho ary no izy a. Asaiko omenanareo daholo ny isan'ireo birao fandatsaham-bato rehetra misy eto aminay. Dia anjaranareo ny manarak'izay voka-pifidianana amin'ireo toeran'ireo. Voaray monsieur le président. Faharoa hiantso any amin'ny lehibe anareo avy eo satria misy stratégie tsy maintsy atao mba ahafahantsika mandresy ka hitohizan'ny fiarah-miasantsika. Rehefa avy miresaka izay dia izy no hiresaka aminareo. Izay ihany fa misaotra. Eny ary tompoko. Raha misy olana dia afaka miantso avy hatrany nareo. Ny zavatra tsapako monsieur le président. Somary sahirakirana ihany zay amin'ilay fiara mitondra anay satria fiara sotra ilay izy. Nahoana moa raha mba hovaina an'ireny fiara natokana ho an'ny diplomate ireny ny fiara ampiasainay fa lasa sahirana sady taraiky izay ny an-dalana. Fa angamo tsy plaque vert ny fiara ampiasanareo? Non, tena fiara sotra tompoko. Ka andraso ary.
Allô, nahoana ny fiara-tsotra no omenareo ampiasan'ny chefn'ny délégation-na mpanara-maso ny fifidianana? Izao dia anatery fiara anankiray ety amiko entindry zareo. Plaque vera no ilaiko a. Ka malaky ianao fa maika e. Tandremy fa miteraka ny mety ho fandroako anao hiala amin'ny asanao zany a. Mandeha ihany ary fa efa nasaiko ny soloana ny fiaranareo. Fa ny protocole sy ny mpamily tsy miova fa izy reny ihany a. Misaotra monsieur le président. Ilaozanay ary ianao ny tompoko. Dia mirary soa anareo ihany koa. Monsieur Johnson, efa vono ny fiara mitokana ho ampiasantsika. Mba zay haiko osako. Mandro araka anaty fiara. Aiza moa tsika izany zao? Ho any amin'ny hotelinareo. Tena tsy lasy ty zavatra kasainareo atao ty monsieur le protocole. Fa misy inona? Nahoana moa no asainareo mivezivezy fotsiny izay nefa efa amboarinareo dia melo ny voka mpifidianana? Tazakonina ahafantaranao an'izany. Frank, mangina ianao? Ka tsy angina an'izany mihitsy na inona ataonao eo monsieur Johnson? Fa elana izy no ibaiko anay. Tsaro fa ny volanay no entohana anareo a. Ay manaiky ihany ianao fa volanareo no entonanay mba ahafahanay manohana anareo amin'ny alabato izay ataonareo. Ka tsy aferanao zany rangaty a. Izay saina ataonao natao. Na izany azao ka mba hifanaja kely tsika. Ka rehefa tsy fanaja dia tsy mifanaja koa e. Volanay miala dia izay tianay atao ihany io. Rehefa tsy mahazaka nareo dia lasa mipa. Ay zany ny vavanao. Ajanona eto ny fiara fa hivoaka eto. Tsy mety zany Frank. Lalambe feno fiara io ahoana no ijanoana eto? Fiarana diplomaty ty. Ka raha vao mijanona dia tsy maintsy misy mpitandro filaminana mandamina eo. Dia inona no tianao atao? Felano izy e! Za mpitondra ny filoha mandeha rehetra fantatrao e. Dia midika nefa zany rehefa mpamily ny filoha ela? Hipanao totondra azy zany sika. Sao dia very lava misy matahatra ny lahy izay mahay tohitra ohatran'io ary eto. Tena mila vanony reto le. Iantso ny filoha. Raha vao miantso ny filohanareo ianao dia iantso ny lehibe koa. Ary dia olazaiko amin'ny daholo ny zavatra tianareo atao amin'izao fifidianana izao. Ndao ndery zany a. Aterinany reto fa mandrebireby fotsiny. Mbola mamerina aminao ihany ary Frank fa tsy tia hita zavatra toy ireny intsony. Dia mba ekensainao ve ny ahita n'ity fireneny ty potika ny ady hatrany raha zao ihany no mitohy? Mbola averiko aminao indray fa tsy misy vakiky loha amin'izany. Tokana niraka mpanaovina dia niary ny tombontson'ireo firenena mitambatra ao anatin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Tena tsy misaina ianao monsieur Johnson. Anarany mba manam-pahaizana fa tsy misaina na dia kely akory. Mampitandra anao farany ary Frank. Dia anao inona nefa ianao e? Izaho dia iantso any amin'ny lehibetsika dia mivelona any ianao raha pitso. Tsy raharahako e. Lasa ko avatsy. Frank, fandeha ho aiza ianao? Efa alina neny andro e. Lasa aho e. Tsy mila olona toa anao sary bakoly fotsiny a. Off. Mandeha any ary ty. Mbola mahakasika ny fifidianana ihany no hanomboantsika ny vaovao. Amin'izao telo volana mialohan'ny fifidianana izao dia mandeha hatrany ny sondasy ataonay eto amin'ny televizion mpanjakana. Raha ny hevitrireo olon-tsotra nanaovanay fanadihadiana sy fitsapana hevitra iray volana lasa izay dia mbola mitarika aloha hatreto ny filoham-pirenena am-perinasa. 770 isan-jato no mbola matoky azy ary fidy azy iray volana lasa izay. Androany kosa dia nivoaka indray ny vokatra izany sondasy izany ka
eo amin'ny 9,5% eo no mbola mametraka fitokisana aminy. Mazava zany fa raha izao no mitohy dia ho lany premier tour amin'ny salany isa 10,5% any ny tenany amin'ny fifidianana. Dia izay indray ny vaovao manokana natolotra anao, manome fotoananao indray amin'ny manaraka. Veloma tompoko. Frank, fa hoaiza ianao? Ary nahoana no mandeha amin'ny andro alina toy izao? Misy zavatra maika tsy maintsy ambarako aminao, mademoiselle. Raha izany dia hitombe anaty ady an-trano ihany ty firenenareo ty. Fa inona izany? Ary aiza ny lehibenao? Any amin'ny hotely ipetrahanay izy ka. Sa loatra ianao izany, Frank? Malahelo ny firenenareo ne aho, mademoiselle. Ka andeha ary aloha hipetraka etsy amin'ny fipetrahana etsy sika dia eny miresaka. Ary ianao koa andeha ho aiza amin'ity andro alina ity? Manao kabere eo amin'ny toerana tazantsika io ny fikambanan'ireo mpanohitra n'ity fitondrana misy eto aminay ity dia hivondronao daholo ireo tanora tsy manaiky sy ny mbola hiverenan-drangahy io eo amin'ny fitondrana. Tsara zany. Ahoana nefa ny tena fahitanao amin'ny mahampanao gazety anao amin'ity fifidianana ity? Tena milaza aminao aho fa tsy lantsony io ary raha tsisy ny alabato dia mety ho any amin'ny laharana 7 na 4 no misy azy. Nefa dia milaza aminao, mademoiselle, fa tena efa maty-paika ny fomba hangalarany ny vatonareo sy hanodikidinany ny safidinareo. Fa ahoana koa no ahafahanao milaza an'izany? Ianao ary fa ho tantaraiko aminao ny resaka henoko ny fanaovan'ny filohanareo io sy ilay tompona andraikitry ny informatika amin'ny komision misahana ny fifidianana io. Dia inona ny atao amin'izany, Frank? Tsy misy afa-tsy ny fanarahanareo maso ny voka-pifidianana. Raha isefo miaraka amiko tena milaza aminao fa efa voavidy tanteraka ary tsy mieritreritra afa-tsy ny tombontsoa azy ny amin'izao iraka mpanaovina azy izao. Grave be zany. Tena sérieux ve zany? Raha tsy mino anao dia ahita zavatra tsy ampoizinao. Ka torohevitra ary tena mila mivondrona nareo izay manohitra ny fitondrana io ka tsy manaiky izany anemorana ny fifidianana io izany. Tena milaza aminao aho fa raha tsy raikitra io dia tsy hisy fifidianana izany eto. Teteza mita ny tena hokenjendry zareo. Faharoa, ataovy matanjaka ny raisonareo amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana sy ny mety halabata ataon'ny mpitondra. Tsy tokony natoky anay mpanara-maso izany nareo fa tsy hisy zavatra ataona izany eto. Soforma fotsiny izay no eto. Ka maninona raha miaraka amiko, Frank, dia miaraka midinika amin'ireo namako amin'ny kabare? Tsy olana izany, mademoiselle. Ndao ary fifa manomboka izy izany. Oui, izy io azafady? Protocole ihany, Monsieur Johnson. Ay, mialatsiny fa tena mbola serina biaka tsy mahajery numéron'izay miantso amantsy. Dia ahoana izay? Miaraka tamin'ireo mpanotry Frank ka voatazona aty amin'ny violon. Ahoana tsara? Dia aiza izy amin'izao? Mbola aty izao. Ka inona no tsy amoanareo azy? Mpiasa ny fianakaviam-be resam-pirenena iny. Izao dia avoara sy ahita zavatra hafa nareo. Okey ary. Tena maizinamiko izy ty, Frank. Ka mitadiava-tsiro anao dia aza vao rehefa tsy mazava aminao e. Tsy manino izay ataonao fa izao dia miomana fa hiaraka sika. Ka ho any amin'ny komision misahana ny fifidianana indray sa ho any amin'ny filoha? Iresaka amin'ireo mpanohitra sika. Dia aiza ny fotoana? Any amin'izany place de l'indépendance izany. Okey. Izay no mba efa nandraziko hatry ela. Ka hoaiza indray izany ianao? Efa miandry antsika nefa zareo e. Iantso mpanao gazety aho ka. Oh,
Merde. Vous êtes fou, Franck. Manao ianao? Fa misy inona? Aiza ianao zao? Efa ty amin'ny hôtely aho. Tena natahotra mombanao ah? Tsy misy olana zany fa zao dia mandehana any amin'izany place de l'indépendance zany ianao fa iona amin'ireo mpanoatra zay. Zao dia zao ve? Eny e, zao dia zao. Ok ary, merci. Bon, afaka mandeha sika dia ahoana? Ny antso ateo niezentsika fa asaina miady ireo mpanohitra ireo mba ampizarany vatony dia izay olona tena mety tsy ahazaka ny vahoaka no asaina atao filohany. Tsy lasy zany. Fotsy hoditra fa mainty raha zany eritreretintsika zany. Franck, dernier avertissement ho anao Off, tant pis. Anay manana ny tompam-panotra dia nenay ihany. Zahay manana ny maro anisa dia anay no mitariky. Aleo zahay manana ny tompo-politika matanjaka. Aleo zahay manao anazy. Izay tianareo raha natao fanay manana ny maro anisa. Mamankinakera azafady aloha. Milaminamita aloha nareo. Ahoana e? Ka zahay manendry an'io. Zay mandamina an'io fa aminamina anareo. Zay lazainay ny marina. Mazava anareo gato zahay a. Aketo zany vice président. Mazava. Eny atoko misaotra anareo moa zany nanendry aho filohan'ny mpanoatra ary manome toky anareo mpanara-maso fifidianana fa vitako io ary na tsy mitovy hevitsika matokisana fa tsy maintsy mandresy ny mpanoatra eto amin'ity firenena ity. Miarabantsika indray tompoko lasy tompoko vavy manaraka ity vaovao manokana ity. Resaka fifidianana avy hatrany no hanomboantsika ny vaovao. Mialohan'ny fifidianana dia anio hariva no hisy ny fasy afasy hifanaovan'ny filohan'ny mpanohitra izay mirotsaka ho kandida sy ny filoham-pirenena am-perinasa. Ny voamiara manokana amin'ny sanan'ny fifidianana no mikarakara azy ary hatrehan'ireo mpanara-maso ny fifidianana izay saika efa tonga eto amintsika daholo izy ireo ankehitriny. Arahantsika mivantana eto amin'ny televizion mpanjakana io ady hevitra io izay atao eny amin'ny hôtel 3 étoiles anio alina amin'ny 9 ora no anarantsika izany. Izay indray ary no mamarina ny vaovao manokana tamin'ity fotoana ity, mametraka ny mandram-piona ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Mandroso ianao andray matoa filohan'ny mpanohitra. Eny tompoko, tia tompoko. Afaka fotoana fohy dia androso eto ny filoham-pirenena perinasa izay mbola ilatsaka ho fidiny. Izy mirahalahy reo moa zany nanao ny ady hevitra farany eto amin'ny hôtel 3 étoiles mialohan'ny fifidianana. Izany dia ho hitantsika mivantana amin'ny televizion mpanjakana ary afaka manaraka ny malagasy rehetra. Mianatsiny fa tsy afaka tamin'ny fotoana farany tompoko ny filoham-pirenena fa ny zanalahy no hisolo azy sady directeur de compagnie ihany koa. Asaivo mandroso ary izy. Mandroso ianao monsieur le directeur de compagnie. Aoka mba angina kely sika. Fa ahoana zao? Tena tsy mazava amiko a. Aiza monsieur le président? Hitanao zao. Tena ataon'ity filoham-pirenena ty kilalao mihitsy ny fiainam-pirenena. Taiza teto amin'izao tontolo izao misy hoe
zanaka lahy filoham-pirenena no solotena azy amin'ny debato izao. Aleo andefa tsy misy idirantsika zay ho vokany eo e. Satria moa zany raikitra tamin'ny fotoana farany ny filoka dia ny zanany lasa taleny fampelezan-keviny no isolo azy. Miala tsiny fa tsy andray anjara mihitsy ary tompoka raha ohatra ka tsy ny filoham-pirenena mihitsy ny tonga eto. Angataka mpanginana kely a. Menanao ny fitenenana. Sotra sady fohy ny teniko. Na hiteny anao na ty hiteny tsisy dikany amiko zany. Faharoa, ny papako tsy ho avy eto zany e, ka anambany tena iady hevitra amin'ny olona toa anao. Niavatra nampitondrainay ka lazaiko aminareo vahoaka rehetra dia anao fifidianana tsika raha afaka pitsy. Efa vonona amin'izany ny papako ary tsy maintsy andresy. Na inona ataonareo eto na inona ataonareo dia zay. Zay za mihitsy ilay efa nambarako taminao. Ka tsy afa-manoatra sika satria izay mibako azontsika avy amin'ireo lehibetsika, tsy maintsy atao zay alany azy na dia fahalam-bahoaka ary izy. Dia izao no mety, aleo miresaka ny marina amin'ny zanany mba hifonantsika tamin'ireo zavatra nataonao. Andananao rehefa ohatra andeha resaka aminazy eny fa tsy miditra amin'izany a. Efa hita zao va fa filoham-pirenena halam-bahoaka dia mbola hiladiladiako eny ihany? Non. Eny ary, tsy manino zany fa aleo ary zany mamonjy azy eny. Azafady tompoka. Fa izy ianao? Chef de mission ndreo mpanara-maso. Tsy misy ilay mipapako anareo. Na anoana azy nareo na tsy anoana. Ny rezultat mivoaka eo dia efa izy no lany. Mazava, ary miala fa tsy ilainy nareo e. Izany ny valiteninao. Hiady amin'ny communauté internationale zany nareo. Ho hitantsika eo ary. Tsy hainareo moa fa ty aminay ny lakile ny fampandrosoana ty firenenareo ty. Lasa rangaha. SP ento asa ivy makaty amiko daholo ireo staff rehetra ao amin'ny présidence sy ireo staff politikako ary ny lehibean'ny mpitandro ny filaminana rehetra fa misy ilaiko azy maika zao dia zao. ento Inona no anton'izao faharesetika izao? Tena tsy niasa nareo fa nandany ny volako fotsiny a. Zao no izy. Raha mbola tianareo ny iainam-pilaminana sy iainam-piadalana dia tsy maintsy samboriny ny filohan'ny mpanohatra iny. Tsy manaiky an'iny lany filoham-pirenena izany ahy e. Mbola isika no manana fahefana sy hery ara-miaramila. Izao dia baiko ny miaramila nareo isambotra azy any amin'ny QG-any any. Tsy mila miandro maraina fa zao alina zao ihany dia mbola tsy mivoaka amin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana. Mazava, tsy mahazo miverina eto nareo raha tsy voasambotra ireo. Toy izany ihany koa ireo mpanara-maso ny fifidianana rehetra. Sambory dia ento aty. Zao alina zao ihany dia asaina miala eto amin'ny firenentsika izy ireo. Atereo eny amin'ny seranam-piaramanidina ary tsy mahazo miala eny nareo miaramila raha tsy lasy io fiaramanidina mitondra azy ireo io. Baiko zany ary tsy maintsy tanterahana. Lasinareo. Monsieur le Président, indreto zay rehetra mpiara-miasa ao amin'ny communauté internationale fa faly miarahabanao amin'izao fahalanina soamatsara zao. Ahoana tsara hoe? Ianao ny lany filoham-pirenena tamin'ny fifidianana tao teo iny. Ahoana no enoko an'izany? Na ny volana ampiasako ohatra ny tsy naharaka akory. Ka na naharaka aloha na tsy naharaka dia ianao no vidian'ny vahoaka ary nahazo ny vato maro indrindra. Manofy angamba atompoko. Filoham-pirenena hoe. Tsy manonofo izany ianao monsieur le président. Ity ny résultat manomboka izao dia ianao filoham-pirenena miandry voka-pifidianana amin'ny fomba ofisialy sisika. Le rangaha filoham-pirenena io ane ka isaky ny manao fifidianana zay dia izy foana ny lany e. Ka nahoana
amin'izao fotoan'izao no hoe resiko izy. Anjaranay communauté internationale no manao an'izany. Rehefa izy no tianay andresy dia mandresy. Rehefa tsy mety aminay kosa izay nataony taminay dia azonay ataony tsy mampandresy azy. Makatoa zany nareo fianakaviam-be raisam-pirenena fa izany filoha tamin'ity fividianana ity. Oui, monsieur le président. Manomboka izao dia ianao indray no hiara-iasa aminay ka hanora fifanarana rehetra izay tsy vita amin'ny filoha teo aloha. Eo an-damosina mandrakariva izay ary voninay aro anao. Filoham-pirenena hoe manomboka izao? Eny, monsieur le président. Ka izao ano izy? Atsoatiany vadiko izao dia izao hitondra costara anao vao. Sady hiteny amin'ny télévision izay roa. Aingarnareo, antsoa izy araka amiko aty. Foray, monsieur le président. Faharoa, elahy no tendreko filoham-piaroa. Elahy kosa tendreko ministry ny fiarovana. Ary ianao ho tendreko ministry ny raramba izy satria efa lany filoham-pirenena manomboka izao. Izao ny baiko. Voalohany, esory ary le fahasimody any amin'izay toerana misy azy. Reo solotena fianakaviam-be raisam-pirenen'ireo. Fa ahoana koa zany? Reo no manao izay nakotana anaty firenetsika ty. Tsy mitady tsy miady afaty izay tombotsy ho an'ny tenany. Izao dia sambory reo dia teo rany amin'ny fiaramanidiny any alefaso mody. Fa ahoana izao monsieur le président? Ino no ty ataonao ty? Tsy mila anareo aho ary te ara-iasa aminareo zany. Ka hiady aminay koa zany ianao? Tsy raharako e. Nefa izany nanao izay alasa filoham-pirenena anao toy izao? Tsy raharako azy zany. Efa filoham-pirenena azy zao. Dikan'izany maso madiditra amin'ny fireneko aho manomboka izao. Mangina! Io zalavo dia sambory a. Filoham-pirenena mpisandoka io. Sambory ihany koa raha milaza azy ho mpanara-maso reo. Fa inona ty ataonareo ty? Zany filoham-pirenena lany eto zao. Sandoka ianao e. Io zalahy raha ivany a. Vadiko maso, fa hoentinareo aizy izy e. Ty ny postaranao ty. Tena olona tsy misy raha anaty eto. Fa hoentinareo aizy izy e. Natolotra anao teo ary ny fizarana voalohany amin'ilay tantara nampitondràna lohateny hoe RANOMASO MENA asa soratry Simone Menjanahary. Teo amin'ny lafiny teknika ny namana fisiтерandremiazy mpanatotosa Simone Menjanahary ary nanampo teo amin'ny fanatosana Gasy Rakoto. Amerina ny toy izao ny toy.